Manatom-pisaorana indrindra no ny fahasoavan'Andriamanitra nanantsika izao tombonandro izao ahafahantsika mandray fampaherezana avy amin'ny tenin'ny filazantsara izay nomeny atsika. Alohan'ny anatanterahανtsika ny fandarana dia andehantsika nondrika ny lohantsika ho amin'ny vavaka. Jehovah Andriamanitra eo, misaotra anao izahay no ny tombonandro izay omenao anay, indrindra ny famindram-po sy ny fiantrana izay be dia be ka tsy mahalany ritra anay. Ankehitriny izay dia maniry indrindra ny andray ny fampaherezana avy amin'ny teninao, ka aoka ny fanahinao masina tompo malalo hiasa aminay, ahazahoanay mandray izany ho sakafom-panahinay. Dia tononona sy angatahana amin'ny ara-tsoan'i Jesosy ny vavaka. Amen. Ny fampaherezana ho antsika androany dia mitondra ny lohateny manao hoe ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny soratra masina. Ny filazantsara Jesosy araka ny soratra masina. Inona moa no tombony ananan'ny fivavahana kristianina miohatra amin'ireo fivavahana sy finoana ivelan'ny kristianina? Fa inona loatra no herin'ity finoana kristianina ity? Inona ny tsy ambaratelo mahatonga azy antsoina hoe vaovao mahafaly na filazantsara? Ny fanandraman'ny apôstôly Paoly no hoentsika mamaly izany fanontaniana lehibe izany hoe inona no antony sy tombony ao amin'ny fivavahana kristianina. Izao no noresahana tamin'ireo fiangonana tany Korito. Koritianina voalohany 2:10, ny 5:10 ary hatramin'ny 4. Koritianina voalohany 2:10, ny 1 ka hatramin'ny 4 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara izay notoriako taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo, izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriako taminareo, raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Io zany no herin'ny finoana kristianina, dia Jesosy araka ny soratra masina. Tsy azo sarahan'ireo Jesosy ny famonjeny tsy araky ny hevitr'olona, tsy araky ny eritreritry ny lovatsofina, fa araka ny soratra masina, araka ny tenin'Andriamanitra. Ireo lahadrotsy misaraka mamatotra ny finoana kristianina. Hoy Paoly fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko. Inona no zavatra nataony Paoly hoe natolotro Paoly izay noraisiny? dia izao: Kristy maty noho ny fahotana araka ny soratra masina. Manaraka, Kristy nalevina ary natsangana maty tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ao anatin'ny fiainan'i Kristy, ny nahafatesana, ny nananganana azy tamin'ny maty, izany no mampiavaka ny finoana kristianina. Ny fivavahana hafa rehetra dia manana fampianarana mahavelom-bolo, manintona, madera. Fa ny an'i Kristy dia tsy fampianarana fefampianarana, fa izy mihitsy no tonga tetỳ ambonin'ny tany
naneo ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ka nahafoizany ny ainy ary zay le hoe maty araka ny soratra masina. Ny fahafatesan'i Kristy dia fahafatesana voalazany mpaminany na hoe araka ny soratra masina, araka ny teny izay nolazainy tany amin'ny Genesisy 3:1-5 hoe ary hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ny taranaka ao sy ny taranany, izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy tongony. Tanteraka izany ka izany no nahafaty an'i Kristy dia ny fanekeny hitondra ny fahotako, hitondra ny heliko, hitondra ny heliky ny planeta tany ray manontolo. Izany no asa mampiavaka ny filazantsara ny Kristy. Lehibe zany, tsy fampianarana fa ny tenany mihitsy no nanaiky ho faty ho avitra noho ny fahotatsika. Ary tsy azo sarahana ny hoe Jesosy sy ny soratra masina. Ankehitriny manko dia misy manantitrantitra bebe kokoa ny anankiray, ohatra Jesosy, fa manao ankilabao ny soratra masina. Ireo fivavahana judaisma ohatra dia mahafantatra tsara ny lanjan'ny soratra masina izy, manaiky fa Jesosy dia nalahelo mafy fa tonga teo amin'ny azy izy fa niazy tsy nandray azy. Nalahelo Kristy satria lay soratra masina teo ambanin'ny masony dia tsy hainy namaky izany teo amin'ny Jesosy. Ry havana, andehantsika handray an'i Jesosy arak'izay izy ambara ny soratra masina, fa izany no ivon'ny fivavahana kristianina. Ny zavatra faharoa tsindrina ankoatran'izay hoe fahafatesan'i Kristy izay dia ny fiainany, nitsangana tamin'ny maty izy ary alohan'ny nahafatesany dia nanana ompiainana ho arahana izy, nanana fiainana tsy nanana klemy, tsisy pentina izy. Andeha ho arahantsika ihany koa Jesosy, fa Jesosy tsy nanome fampianarana fotsiny fa nanome ohatra, nanome oham-piainana ho anao. Ary ny fahatelo tsy hoe oham-piainana fotsiny fa ny tenany mihitsiny no nataony amonjena atsika. Izany ny tombony amin'ny fivavahana kristianina. Lahadro tsy misaraka eo amin'ny finoana kristianina ny fahamarinana sy ny fitiavana, na hoe ny lalàna sy ny fahasoavana, Jesosy sy ny soratra masina, tsy azo sarahana ireo. Tsy misy fiainana mandrakizay ho atsika raha tsy mandray an' Jesosy arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra isika. Ary dia voapirofo eto izany. Mahafinaritra ny 14 dia nalevina ny fahotana ry havana izay nisoloan'i Jesosy tena teo amin'ny hazo fijaliana, dia nahatonga azy koa tsy maintsy ho nalevina. Mahafinaritra izany satria naleviny Kristy tao amin'ny tenany ny fahotatsika. Iny fahotana nahafaty azy iny nahatonga azy andevina izany tao amin'ny tenany. Zava-miafina tsy takatry ny saina izany hoe novonoiny Kristy tao amin'ny tenany fahotana, dia naleviny Jesosy Kristy tao amin'ny tenany ny fahotana. Ary noho ny fananany fahamarinana dia tsy laitra ny fasana ho azoniny Jesosy Kristy. Ary izany no fampaherezana ho atsika, satria ny fitsanganany tamin'ny maty dia afindra amin'izay rehetra manaiky azy avokoa. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy mba ahazahoany izay rehetra mijery azy ka mino azy ho fiainana mandrakizay. Zany no herin'ity fivavahana kristianina ity, izay ampaherezana anao indrindra. Ary izao tontolo izao dia miezaka hitanondrika ao anatin'ny tranon'omby,
fa Jesosy kosa dia ezaka itsika hijery ny mandrak'izay ry havana. Andao tsika hijery fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary zany fitsanganana tamin'ny maty zany dia mitaona atsika mba anana izany. Zao no lazain'ity Paoly ity amin'ny fomba mihezinezina ao amin'ny Filipianina 4, Filipianina 4 manomboka amin'ny 7 dia anehoany ny aminy sy ny amin'ny andraisany ity fivavahana miorina amin'ny Kristy ity. Fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo, aza mitoky amin'ny nofo. Zao no toyany. Ary manao an'i Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoko amin'ny nofo. Ny 4, kanefa mba manana izay hitokiko amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao hitoky amin'ny nofo, maika fa izao fa voafora tamin'ny andro 9 aho, avy amin'ny fototsy ny Israely, dia avy amin'ny fireneny Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, ary araka ny lalàna dia Fariseo, araka ny zotom-po dia nanenjika amin'ny fiangonana, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanatsiny. Nefa izay azoko tombony dia nataoko faty antoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Entiko fa ataoko faty antoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana Kristy Jesosy tompoko, izay niaretako ny faty antoka ny amin'ny zavatra rehetra, ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako an'i Kristy, ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany. Eny, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka mpitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany, raha mba hisy hahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Zany no vetesin'ny Paoly, fa ny tena iriny dia nataony taimboraka ny zavatra rehetra fa Kristy sy ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty, ary zay no afa mahafa ny finoana kristianina dia ny manana an' Jesosy ilay naresy ny fahafatesana. Ny tompony omba atsika mba hijorotsika hatramin'ny farany ihany koa, satria rehefa nitory filazantsara i Paoly dia ireo no nivetesiny Kristy araka ny soratra masina. Kristy mialatsiny, Kristy maty noho ny fahotatsika. Kristy nalevina mba handevina ny fahotatsika. Kristy nitsangana tamin'ny maty mba azahoantsika mandray fiainam-baovao. Engane, anana izany fiainam-baovao zany isika, fa na dia difotra ao anatin'izao tontolo izao sahirana ary isika, dia aza foanana ny finoanan' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana. Hivavaka isika. Ry mpamonjy tsara indrindra ny an-danitra, lehibe dia lehibe loatra ny herin'i Kristy sy ny filazantsara entiny ho famonjenanay. Misaotra anao izahay satria tsy nafeninao fa nambaranao tamin'ny teninao izany filazantsara ny famonjena izany, ary tsy nambaranao fotsiny fa tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty ianao Jesosy eo mba hampianatra ary nanome oam-piainana ary nanome hery ho amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy eo, aoka ianao no fikirinay, aoka tsy fampianarana ara-potikevitra fotsiny no ivelomanay, fa aoka ianao Jesosy no ivelomanay tsirairay avy. Tononona sy angatana amin'ny anaratsinao Jesosy zany vavaka izany. Amen.